Ya, ialana tsiny a tapaka lasa nizara anankiroa le izy a satria nisy olana kely any teo. Dia tohizako avy hatrany le fanazavana teo hoe raha io voalazan'ny apokalipsy toko voalohany 4:7 sy 5:10 ary 9:10 io a dia tsy azo atao sary zany Jesosy zany. Tsy hita zany izay sary anehoanan'izany. Sarotra be zany mamoaka an'izany sary zany hoe tarehy ohatran'ny masoandro, ny maso ohatran'le lafo, ny vava misy zavatra anankiroa. Nefa io no endrika Jesosy a nahitany jaunona anazy. Eto zany dia tena tia mpianatra antsika rehetrarehetra izay azonao raisina dia raiso. Raha ohatra moa ka tsy mety aminao le izy tsy manina ihany koa fa fampianarana no ataoko. Safidy foana ny antsika fa atolotra ampiavana satria mety mahasoa antsika le izy. Za zany dia te hiteny manao hoe aza ndraindray tsika sarina mpanao film reny. Hitanao le mpanao film le acteur reny ohatra hoe manao jouer le olona rôle na Jésus de Nazareth ohatra na koa hoe le Passion du Christ. Dia lasa ndraindray lasa iny le olona le acteur iny no lasa ohatrany hoe iny ny Jesosy. Dia misy fotoana misy olona manao publication dia capturena ny sariny iny na ohatran'izany dia lasa iny no itenenany zavatra mahafinaritra eo ohatra hoe ty ianao avia ty raiso ny tanako sy ny sisa dia misy mitendry iny mba teny kely omenao azy dia iny le mpanao film reny. Reny zany reny tsy Jesosy reny. Tsy Jesosy fa acteur mazava be hitantsika mihitsy olona mpilalao film reny. Misy ihany koa le sary izay ataon'ny olona le sarina Jesosy lava volo kely reny alehatra aty dia misy le ohatra mazava be mivoaka avy eto amin'ny anety misy ohatra mazava be reny mivoaka ohatran'izany. Reny sary rehetrarehetra reny zany dia sary namboarina daholo reny. Ka reny zany tsy Andriamanitra, reny zany tsy Jesosy. Na zany dia tena mahitsy ahako hoe andao rentsika tsy ho voafitaky reny zavatra reny. Misy aminareo manao photo de profil mihitsy an'ireny sary reny. Fa zany tena teteny aminareo na fa ny Jesosy izay ivavahantsika eto amin'ny Andramo Ka izahao dia tsy reny sarisary reny. Reny zany tsy Jesosy tsy. Ny Jesosy tsika dia io voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe any an-danitra izy amin'izao fotoana izao. Jesosy be hery, Jesosy manana fahefana, Jesosy tena Andriamanitra tena tsy hay tohaina zany Jesosy zany. Jesosy tsy azo atao sary zany. Tsy hitanao eritreretina ny tarehan'izany, tsy hitanao eritreretina ny voninahitra zany Jesosy zany sy ny fahefana. Noho izany zany zahay tena dia tena tsy haiko aloha nareo fa ny anahy reto ny anay ny Andriamanitra tsy reny sary reny. Tsy reny. Andao antsika hijery ten'Andriamanitra Exodosy 4:20 efa nampianariko ny ankizy ihany moa izy ty tamin'ny fivadikana fa araka ny teny teo averiko eto le izy ho antsika rehetra. Exodosy 4:20 4:7 dia vakitsika amin'ny anarana Jesosy hoe aza manao sary ny zavatra voasokotra ho anao na no mety ho eny amin'ny endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony ozy izy na izay ety amin'ny tany ambany na izay any anaty rano ambanin'ny tany. Aza miankoky eo anatrehana ary aza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro. Mety hiteny ianao hoe za ange tsy miankohaka eo anatrehany reny na za ange tsy manompo an'ireny fa tadidio tsara. Fa reny zavatra reny dia mitarika zavatra ny anatin'ny sainao. Ohatra fotsiny izao ianao ohatra hoe manana an'ilay Jesosy kely reny izao ianao le sary le lava volo kely reny dia rehefa mivavaka amin'izay ianao ohatra dia mieritreritra an'ireny eo anatin'ny sainao hoe mety hoe iny zany izao le Jesosy iankofanao. Dia diso zany izao izay zavatra izay. Satria ozy ny tena Andriamanitra hoe aza manao sary ny zavatra voasokotra ianao na zavatra eny amin'ny lanitra ambony na zavatra ety amin'ny tany ambany. Reny le sarina Jesosy reny dia sarina ohatrany hoe olombelona ihany reny dia namboarina. Ka ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra namboarina ohatran'ireny. Misy ihany koa le hitanareo le resaka le hoe manao hazo fijaliana kely, lakroa amin'ny hazo ohatr'izany reny. Za zany niteneniko tamin'ny ankizy moa teto amin'ny fivadikana tamin'ny lahady dia niteny hoe raha misy mahita ho anareo le tena hazo fijalianan'i Jesosy le tena le nijaliany iny mihitsy le tena namatsiana azy iny mihitsy ka mbola any ny tapany nampotony dia mba omeo koa za fa mba ilaiko koa mba hiteny ty zany namonjena anahy ty zany nahatonga anahy akoatr'izao satria nisy an'ity hazo fijaliana ity. Fa iny hazo fijalianan'i Jesosy iny dia efa potika, efa loa, efa tsy tatsonina efa raha iny hoe aiza zany zao iny hazo fijalianan'ny tenan'i Jesosy iny. Ka ny ten'Andriamanitra zany dia milaza hoe tsy ilaina ny manao an'ireny zavatra ireny. Izany ataoko hoe mampianatra tsika eto fa anjarantsika foana ny mandinika le izy. Ireny zavatra ireny zany dia marika hita maso mety hiteny hoe ka io nge
marika hita maso ampatarana fa kristianina e fa ny tena marina sarin'ny zavatra voasikotra reny zany sary sikotra daholo na azo fijaliana io na sary vongany amo tonga dia tsoroka eto a ny azy zany ny resaka hoe Maria sy ny Josefa sy ny anyreny tsy sary masina ny amin'ny filazako an'ireny fa sary vongany avy hatrany dia mahitsy satria izay mihitsy le izy tsy masiny reny amiko fa vongany ka eto zany teteny reny zany zao dia efa izy ihany koa ka tsisy mahasamihafa nireny sarina masina Maria sy ina moa Josefa sy ny anyreny amin'ireny le lakroa le hazo sy le plastika sy anina kely be dehibe reny fa reny zany dia efa endrika sarin-javatra reny ny azo fijaliana dia marika tokony fa ny azo fijaliana Jesosy le marika le efa potika fa tsy hoe reny amboarina kely be dehibe reny indraindray tsika vao fitaka amin'ireny zavatra reny ka tsisy ilana nireny zany za zany hoe tena tetemy mihitsy hoe aza manao an'ireny re raha azo atao fa mamitaka tsika ireny zavatra reny ny olona manamboatra an'ireny mety olona mamitoka ozy ako tamin'ny lady mety olona pisotoka be mety olona satatra izay ataony eo ampanamboarana an'ireny dia avy eo amin'izay iny alainao dia apetraka ao andoha fandrinanao iny na apetraka any anaty fiangonana na apetraka ary dia lasa manelingelina lasa iny zany lasa ohatrany hoe présence an'Andriamanitra ve sanatria hoe misy an'iny eo dia présent eo Andriamanitra amin'ireny zavatra reny ka za zany hoe tena teteny fa tsy ozy izy ny tena Andriamanitra hoe naiza ny angona ny drona ny telo amin'ny anarako dia eo afovoany ahako zany hoe tena Andriamanitra zany tsy miteny mihitsy tsy maintsy asiana an'ireny lakroa kely reny vao eo na hoe asio an'ireny marika reny vao eo ahako fa ny tena Andriamanitra dia milaza izay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana Andriamanitra dia fanahy ka za zany hoe tena tetena amintsika hoe raha tiatsika ny androso andao elana ireny zavatra misy an'ireny any anatin'ny tranonao na ohatrany dia esory rehefa reny zany tsy reny akory ny manambara fa ao anatin'ny tranonao Andriamanitra ny tena marina reny manelingelina satria sarin-javatra voasikotra reny indray mandeha za ako nijoroako avolombela tamin'ny ankizy moa dia averiko eto izy hoe namonjy mariazy indray andro dia rehefa namonjy mariazy ako tanatina fiangonana dia misy an'le fiangonana moa misy an'le hazo fijaliana ngeza be reny dia mirehatra jiro be zany ny sisin'le hazo misy asian'zareo jiro mazava be le hazo mitsangana eo dia rehefa nanao fanekena le izy mivady dia mifandray tanana moa zareo nanao an'le fanekena zany hoe atao mariazy dia ozy izy le pastera hoe tsy mifampijerynareo tsy mifampijery ozy izy fa zao mitodio ozy izy any amin'ry hazo fijaliana ry dia any jerena dia le hazo fijaliana moa ery aloha ery nataondry zareo zany ohatrany eo amin'le alitara zany izy napetraka ry zareo dia mitodikana ianao ozy izy dia rehefa mitodikana nareo dia eo amin'izay manao fa fanekena eo anatrihan'ny hazo fijaliana nareo dia somary gaga moa za tamin'izay zavatra izay hoe indraindray zavatra kely ohatr' izany lasa mamitaka satria inona moa ny tena ilantsika mitodika any amin'iny hazo iny anao fanekena kanefa Andriamanitra dia manatrika eo amin'ny toerana rehetra naiza ny angona ny rona ny telo amin'ny anarako dia eo afovoany eny an-tsena ve zany dia tsy isy fanatrihan'Andriamanitra raha eny ianao nivavaka sa hoe tsy manjaka tsisy hazo fijaliana ve zany dia tsy isy fanatrihan'Andriamanitra tsia za zany hoe tena teteny aminareo izay azonao raisina ozy dia raisy mety gaga ianao hoe izay ianao vao nainao an'izany fampianarana izany na hoe tsy mahazatra anao le izy fa androany azavaina tsara mihitsy izay tsika hoe aza manaiko vao fitaka reny sarisary vongana hazo fijaliana kely reny nareo ange mahita tsika rehetra nge zao miara mahita reny lakroa reny tompoko dia tsy ny kristianina ihany ara mampiasa an'ireny fa ny tena marina reny hitanareo le olona manao pakta amin'ny devoly reny le olona le matetika izany rehefa miseho hoe manao pakta amin'ny devoly jereo nge nareo mijerevy nareo any amin'ny YouTube na ohatran'izany dia misy an'le olona reny le tena hoe pakta izy amin'ny devoly reny mihitsy izy ohatra hoe mpihira malaza na tena le hoe tena solo tena satana reny ohatr'izany dia mampiasa n'iny le sarina lakroa iny ry zareo dia entiny iny le lakroa iny jereo nge fa tena mampiasa n'iny izy ohatran'ny tehiteny izy hoe teto no izay foana moa ny reharehan'ny devoly hoe resy teo ambony hazo fijaliana hoy Jesosy ny fatsihan'ny zareo teo dia hoe resy izy sy ny sisa dia iny no entiny reharehana iny le karazana ohatran'ny lakroa kely iny mijerevy nareo an'izany fa misy izany zavatra izany le lakroa iny mihitsy no entin'ny zareo manendreka za zany hoe tena tehiteny hoe andao tsika hiova fomba famindra aza mampiasa an'ireny fa ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra fanahy Andriamanitra fahamarinana Andriamanitra tsy hita maso Andriamanitra afaka miasa fomba tsy takatry ny saina fa tsy hita maso izany Andriamanitra izany ka aza manaiko vao fitaka amin'ny zavatra kely
ohatran'izany tsika rehetrarehetra mazava angaman'izay zavatra izay raha misy fanontaniana miandry ny fanontanianareo ako afaka mamaly anareo any anaty MP ho antsika izay manana fanontaniana mahakasika an'izay. Farany hianatra zavatra farany tsika dia ho atsanona amin'izay aloha ny androany dia aoriana indray tsika aheditra zavatra misy miteny tsy hoe misy miteny moa zany fa izay mihitsy ny tenin'ny olona eto antsika dia manitsy mampianatra baiboly. Ozy izy ny tenin'ny olona hoe Andriamanitra ozy izy dia tsy mijery ivelany izy fa mijery ny ao anatin'ny fo izy mandinika ny fo mahafantatra ny voa dia tsy mijery ivelany Andriamanitra. Andao aloha porofontsika eto izay zavatra izay hoe tsy mijery ivelany dia Andriamanitra sa mijery ivelany Andriamanitra mba ahafahantsika mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra. Ty teniteny mahatonga ny olona miteny an'izay Samoela Samoela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy fahafito. Samoela voalohany 16:7 manao hoe fa hoy Jehova tamin'ny Samoela aza mijery ny tarehiny na ny ahavo ny tsanganany fa efa nilaviko izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'ny Jehova fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Io zany aloha verset anankiray mahatonga ny olona miteny hoe tsy mijery ivelany Andriamanitra. Za zany tena tehiteny tsara mihitsy any amin'ny Samoela ty tantarany Samoela nandeha nifidy nandeha nanositra ny Davida tany an-tranon'ny Jese. Nitady an'i Davida izy zany nosorana tamin'ny fotoana io. Dia eto Andriamanitra dia miteny Andriamanitra zany dia miteny tsisy resaka fitafiana eto reto. Vakio tsara ny tenin'Andriamanitra fa tsisy resaka fitafiana mihitsy nolazainy eto fa hoe resaka tsanganana, resaka atsara tarehy. Zay zany eto ny tenin'Andriamanitra. Ina moa no mahatonga an'izany azavakely tantara. I Saoly dia Saoly mpanjaka zany teneny fa tsy Saoly lasa Paoly. I Saoly mpanjaka dia nofidian'Andriamanitra. Dia izy io rehefa nofidian'Andriamanitra izy dia izao mihitsy moa voalazana anaty baiboly hoe i Saoly mpanjaka io dia olona tsara tarehy indrindra teo amin'ny Israely ray zay. I Saoly mpanjaka ihany koa dia lava tsanganana be izy. Dia voalazany tenin'Andriamanitra mihitsy hoe ny olona rehetra dia aseho hatreo amin'ny sorony no midina. Rehefa mamaky ianao raha manana dictionnaire baiboly ianao dia vakio ny tantaran'i Saoly. Dia hatreo amin'ny sorony no midina zany ny olona rehetra teo amin'ny firenen'i Israely tamin'izany fotoana fa izy ny lava. Izy zany tonga dia miavaka be hoe lava be tsara tarehy be bôgôsy be. Dia rehefa izay mihitsy olona izy hoe bôgôsy mialatsiny rehefa tonga teo an-tranon'i Jese amin'izay ary Samoela hifidy an'i Davida izy eo. I Samoela zany irahan'Andriamanitra hoe mandehana makany an-tranon'i Jese ianao fa any misy olona hosorako ho mpanjakan'i Israely hisolo an'i Saoly. Dia rehefa tonga tao izy dia izao tsy tao Davida fa Davida tany an-tsaha niandriondry fa ny zokin'i Davida ny tao an-trano. Dia rehefa niprezenten'i Jese teo daholo zany ny zokin'i Davida hoe izy no ianiny dia inisan'ny Eliaba tao zokin'i Davida anankiray. Dia rehefa tonga teo zany Eliaba ka Eliaba koa zany mitovitovy amin'ny Saoly. Olona lava izy mitovitovy amin'ny Saoly mety hoe tsy mitovy amin'ny Saoly ny halavany fa hoe lava koa izy tsara tarehy izy sns. Dia vao fitaka zany Samoela dia niteny hoe ity angamba le olona voaositra, ity angamba le olona hosorana satria nahitan'ny Saoly manko Samoela. Saoly izay lava indrindra sy tsara tarehy. Dia nieritreritra koa zany Samoela mety io koa zany le hosorana satria ity mitovitovy amin'ny Saoly. Dia niteny Andriamanitra hoe tsy marina zany eritreritra zany fa zao tandremo ianao vao fitaka ozy izy. Fa ny olona ozy izy nijery ny ivelany zany hoe Samoela zany teto nijery ny tsanganany sy ny tarehany dia saika hoe io le izy kanefa Jehova efa nandaha azy tsy io le izy fa Davida no izy. Davida izay any an-tsaha. Dia nirahana moa niandry an'i Davida moa zareo vao misakafo tamin'izay fotoan'izay dia nanositra an'i Davida i Samoela. Ka eto zany dia tena tehiteny mazava aloha voalohany indrindra hoe tsy resaka fitafiana zany ity zavatra ity fa resaka tsanganana sy bôgôsité atsara tarehy. Zay zany aloha mazava tsara zay. Dia misy ten'Andriamanitra anankiray koa ange jerentsika any amin'ny Matteo toko fahatelo amby roapolo Matteo 23 andininy 27. Matteo 23:27 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe loza nareo mpanoran-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tarehy ivelany eo ivelany
nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mbany ny fahalitoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsia sy tsy fankatoavan-dalàna. Teto izany Jesosy dia nananatra ny fariseho, nananatra ny olona izany Jesosy teto hoe ny miseho ivelany ny olona ohatran'ny hoe mivavaka, ohatran'ny hoe manam-pahamasinana, fa nefa ny ao anatin'ny olona feno korotam-paty, feno fankahalana, feno tsy fankatoavan-dalàna ozy izy, izany hoe misy fahotana anatiny be dia be izany reto olona reto, misy fankahalana, misy tsy fitiavana, misy zavatra be dia be, misy lolo-po sy ny sisa izay rehetra tsaraka ny fanahy dia tao anatin'ny fony reto olona reto. Dia mananatra izany Jesosy eto hoe lozanareo izay toe tsara velatsia tahaka ny fasana amin'ny lalitra fotsy. Misy tokoa izany zavatra izany hoe ny ivelany izy ohatry ny masina be, nefa ny ao anatiny izy mikorotana, tsy misy fahamasinana, tsy misy fanomponan'Andriamanitra. Fa eto koa nefa izany hazavaintsika tsara ilay izy, Jesosy dia tsy miteny mihitsy hoe mifamadia amin'izay zavatra izay nareo. Eto izany Jesosy tsy miteny ampifamadio amin'izay ary ilay izy, fa ataovy masina indray ny anatinareo fa ny ivelany ataovy mikorotana, ohatra izany izay eto indray izany tsy milaza ny teny izay mahatonga antsika mandinika tsara, satria ny olona manko rehefa te hanamarina ny zavatra ataony izy dia mahita verset izy hanamarinana an'ilay izy, fa tandremo tsara. Fa Jesosy tsy miteny hoe ampifamadio ary ilay fitondratenanareo mandeha haka manaova masina tsara nareo ao anatiny dia madio fo nareo dia milamina tsara nareo ao anatiny ao fa ny ivelany tsy problème io na mikorotana io na manao inona na manao tsy ry havana malala. Ny ao anatin'ny fo dia mivoaka ety ivelany, ny ao anatin'ny fo no tokony hivoaka ety ivelany. Izay no maha-kristianina antsika, izany hoe tiany Jesosy tenenina zany amin'ity teny ity dia hoe sady madio ianao ao anatiny no madiova ianao ivelany, fa tsy hoe ny ivelany fotsiny no madio fa ny ao anatiny no mikorotana, na hoe ny ao anatiny fotsiny koa no madio fo sy ny sisa, nefa ny ivelany ianao tsy manome voninahitra an'Andriamanitra mihitsiny. Tsotra moa zavatra niteneniko teto, ohatra nalaiko tamin'ny fampianarana nanao hoe hitanareo Sadraka sy Mesaka sy Abednego rehefa nalefa tany Babilona, tsy hamaky baiboly tsika fa afaka vakianareo tantarany amin'ny Daniel. Dia lava be mantsy raha mbola hamaky an'izay satria zavatra kely foana no tiako sintomina ao anatin'izay tantara izay. Rehefa tonga tany Babilona zareo teo anatrehan'i Nebokadnezara dia nanao sary olona volamena Nebokadnezara, efa haintsika tsara ny tantara. Dia niteny Nebokadnezara hoe miankofa ozy izy eo anatrehan'io sary olona volamena io nareo, fa raha miankohaka eo nareo dia tsy ho faty, efa nafanaina ny lafaoro te tsy hamono an'izy telo mirahalahy. Fa raha tsy miankohaka eo nareo dia maty, fa raha miankohaka eo nareo dia tsy maty. Ka eto izany te anontany kely fotsiny hoe tsika moa eto zareny eto fa nefa afaka mamaly nareo any an-tokantrano hoe le fiankofana nilaina teto ve zavatra ivelany sa zavatra anatiny? Dia mazava ho azy zavatra ivelany no nilaina teto, ivelany. Ny miankohaka izany dia ivelany manao ohatran'izao izany dia izay natao hoe miankohaka eo anoloana ilay sary olona volamena. Dia teto izany izy telo mirahalahy izay tena tia an'Andriamanitra, efa avy any amin'ny tany Israely ireo dia efa tia an'Andriamanitra, efa fantatra Andriamanitra ireo fa tia anazy ireo. Ny tao am-ponindreo efa fantatra Andriamanitra tsy ny ela, ary matoa ireo ny hofidian'Andriamanitra nakany a Babilona dia satria tena fantany mihitsy ny fitiavandreo an'Andriamanitra, efa fantatra Andriamanitra izany. Hitan'Andriamanitra ny tao anatin'ny fony. Fa izao tonga eo anoloana sary olona volamena ianao izao, mila porofonao eo anoloan'ny olona hoe manahoana ny fitiavanao an'Andriamanitra eny ivelany. Manahoana ijoro ve ianao ka tsy hiankohaka? Izay manko izao ilay fihetsika ivelany takina amin'izareo eto. Zareo ilay tsy miankohaka izany eto no tediavin'Andriamanitra. Tediavin'i Nebokadnezara zareo hiankohaka, fa tediavin'Andriamanitra zareo tsy hiankohaka. Ka eto izany dia tena teteny fa fihetsika ivelany izao izany zavatra izany. Afaka miteny mihitsy izy telo mirahalahy hoe maninona moa raha mba miankohaka izay ny ao anatin'ny fonay nge efa hitan'Andriamanitra fa tia azy izay nge mankatoa anazy ao anatin'ny fonay, izay nge efa tsy nihinana ny zavatra hanimpihan'ny mpanjaka fa mba efa nifady ihany izay fa mba ny zavatra tian'Andriamanitra ihany nataonay hatramin'izay. Fa izao rehefa mba eto kosa alony dia aleo aloha izay mba hiankohaka ihany, fa izao ao anatin'ny fonay ao hitan'Andriamanitra, tsy ry havana malala. Ny ao anatin'ny fo dia mivoaka eny ivelany. Za zao raha manao fitafy motina dia izay mihitsy ny ao anatin'ny foko, dia mivoaka eny ivelany ilay izy. Ka
tsika izany dia mila mitandrina tsara. Tsika izao rehefa tenenina ndao tsika andohalika miankofa ianao anatrehan'Andriamanitra na hoe asandrato ny tananao ho an'Andriamanitra ohatra. Dia ny dikan'izany zavatra hita maso izany, fihetsika hita maso izany, ny fiankofana dia fihetsika hita maso. Miankohaka mihitsy tsika. Izay zao ato rehefa manao fotoam-bavaka rehefa vitanareo ireny na isan'andro zay ato zay menakavy kely ary tsy ao anatin'ny vavaka fiambinana fa na isan'andro ary dia miankohaka manome voninahitra an'Andriamanitra, mandohalika, manome voninahitra an'Andriamanitra, manandra-tanana sy ny sisa. Reny zavatra ireny zany dia fihetsika ivelany daholo reny hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Kanefa reny hitan'Andriamanitra reny. Hitan'Andriamanitra reny zavatra ataontsika reny. Tsika miankohaka hitan'Andriamanitra. Ka eto zany tena tehiteny mihitsy hoe tena hitan'Andriamanitra daholo reto na ny anatiny na ny ivelany izay ataontsika ho anazy. Hitany reny. Fa matetika rehefa resaka akanjo ny tenenina na resaka fitafiana dia lasa voakitika foana ilay hoe tsy mijery ivelany izany Andriamanitra. Za dia tena teteny aminareo io tsy resaka pataloha ihany ny tenenina eto fa io ange resaka fahamasinana ilay resaka eto e. Io zany resaka fahamasinana. Nisy fotoana ijoroako vavolombelona eto nisy fotoana nisy rahavavy nitory-teny tamina vehivavy musulmana be dia be. Dia io zany nitory-teny amin'ilay vehivavy eo musulmana maro. Dia nitory-teny izy ty anao Jesosy, iray Jesosy tompo mpamonjy ny fiainanao sy ny sisa sy ny sisa. Dia zao ny zavatra nampalahelo tao anatin'ilay izy. Somary nome le musulmana zany nome kely an'ilay ohatra hoe somary naneso an'ilay vehivavy. Satria nahoana moa ry havana malala no mahatonga an'izany. Le olona hitorianao an'ilay Jesosy, Jesosy lazainao fa masina. Jesosy dia lazainao fa Andriamanitra lehibe. Jesosy dia lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ilay afa-tsy amin'ny alalana. Kanefa le olona hitorianao ary izay olona manan'Andriamanitra hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny Andriamanitra ao. Andriamanitra tsy lehibe ny Andriamanitra ao, Andriamanitra tsy mahavonjy ny Andriamanitra ivavahan'ireny olona ireny. Kanefa izy mankatoa izay zavatra lazainy ny Baiboliny, izay zavatra teneniny Korany any. Dia jereo ny vehivavy musulmana fa motina be mihitsy. Tena misarona tsara amin'ny endrareo moa no saromany foana mihitsy. Fa neny reny tsy hitanao mitanjatanjaka izany reny tsy hitanao manao zavatra tsy motina izany reny fa tena motina be daholo ny fitafiny. Ary reny vehivavy reny tsisy mahita ny vatany reny afa tsy ny vadiny. Vadiny ihany no mahita ny vatany reny. Dia normal be ilay olona raha tsy anaiky. Ary teny manao hoe mety eritreritra nge izy hoe zay ve zany raha mivavaka amin'ilay Jesosy torian'ity rahavavy ity lasa anaraka ohatra anazy izy satria dia ilana tsiny fa ilay vehivavy mitory an'i Jesosy kanefa ny fitafiny tena tsisy Jesosy mihitsy eny aminy raha ny tena marina. Miaraka amina pataloha finjifinjy be, miaraka amina pôzy tena ataoko hoe fijerojejona be mihitsy tena be dia be. Dia rariny ilay vehivavy musulmana raha mome azy hoe izay kosa aloha tsy hanaraka an'izany Andriamanitra izany satria raha ohatr'izany zany izay hanaraka azy dia lasa ohatr'izao koa ve izany izay efa tsy zatra ny aina tamin'izany hatramin'izay ary efa zatra manaja amin'ny tenanay foana, manarona amin'ny tenanay foana, tsisy mahita ny fitanjahanay sy ny vatanay afa-tsy ny vadinay. Ka eto zany tena tehiteny ady-hevitra be foana ilay hoe lehilahy ny vehivavy akoa tsy hanao fitafian-dehilahy, ny lehilahy akoa tsy hanao fitafian-behivavy. Fa resaka fahamasinana io zavatra io zany tsisy hoe kapataloha nge ohatr'izao sotra fa fahamasinana. Jereo fotsiny hoe ny vatantsika vehivavy ve manahoana, mifaritra be ny vatantsika rehefa manao an'ilay zavatra io nge na robe lava be hatrany amin'ny morotongotra ary ka manara-batana be dia efa tsy fahamasinana izany. Tsy resaka hoe akanjo lava dia efa mety. Fa na lava be ary ka mifaritra amin'iny daholo ny vatanao dia efa endrika tsy fahamasinana izany zavatra izany. Ka eto zany tena tehiteny amintsika rehetrarehetra. Aza andaontsika reto hitombo amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana indrindra. Andriamanitra tena masina ny Andriamanitra ivavahantsika io. Ary izany lanitra izany dia tena masina izany. Andaontsika hitombo amin'ny fahamasinana. Andaontsika tena hiakatra amin'ny fahamarinana. Aza manaiko hoe aza manao référence olona ianao. Izay koa zany ny zavatra tiako ampitaina eto. Aza tsy tenao hoe ohatra hoe misy olona zao mpanompon'Andriamanitra ohatra hoe efa mivavaka izy dia hoziny hoe koreny ary manao an'izany dia maninona reny. Aza ny olona nataonao référence fa ny Baiboly jereny. Ny Andriamanitra ao jereny. Hozy izy ny tena Andriamanitra hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, fa izy tsy miteny hoe dinio ny olona na hoe jereo ihany na hoe jereo vao mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao na mitoetra amin'ny finoana izy na tsy dia iny areo. Ny Baiboly tsy miteny an'izany. Fa ny tenantsika no mila diniantsika hoe mitoetra ve za ao anatina fahamasinana tanteraka ve ny fiainako. Za ve tena manompo an'Andriamanitra hatraizakainy fa nipoko an'Andriamanitra.
za dia olona za zao dia olona tena farak'izay tena tsy nahalala'izany fahamasinam-pitafiana zany mihitsy taloha tena teneniko anao. Tsy tena olona farak'izay tena mpiborita na tsisy izay zavatra tsy nataoko. Fa ankehitriny kosa efa fantatro ny marina ary izao tsindriko foana nahasoa anahy ilay izy na tonga anahako ilay izy tena nandroso be ara-panahy aho nanomboka tamin'ny fotoana nankatohany ity baiboly ity ary tsy nanisy adihevitra ny amin'ny teny Andriamanitra. Tena nandroso aho. Tsapako mihitsy izany hoe mivavaka, tsapako mihitsy izany hoe akaiky an'Andriamanitra, tsapako mihitsy izany hoe za mahita sitraka amin'Andriamanitra izany ry havana malalaka teteny aminao androany. Fitiavana be mihitsy no itenenako antsika androany. Donc itsika hijery teny Andriamanitra farany hamarana antsika ny fampianarana amin'ny teny amin'ny satria manjary lava be. Genesis enge jerentsika toko fahatelo andininy fafito. Hozy izy ny tena Andriamanitra amin'ny Genesis toko fahatelo andininy fafito hoe raha nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy zany. Raha manana baiboly ianao dia tsindry mihitsy ilay sikina eto zany dia zao. Rehefa nanota zany Adama sy Eva, rehefa tafalatsaka tanatina fakam-panahary zareo dia nafantatra izy hoe nitanjaka. Dia inona ny zavatra natao? Lasa izy naka ravina viavy amin'izay dia natao sikina. Fantatsika tsara zany sikina zany. Tsika rehefa miteny hoe sikina dia misy party mitafy zany dia misy party tsy mitafy. Izay natao hoe sikina. Dia nanjaitra ravina viavy zany zareo nataony sikina aloha satria nahatsiaro hoe menatra izy. Dia nataony sikina teny ilay izy. Ravina viavy zany ka reto ny anaran'ireny akanjo le tsy feno tsara reny. Hitanareo ilay akanjo le atretikatreto amin'ny fety ihany no misy reny ka zany ravina viavy ny anaran'ireny. Sikina zany reny fa tsy akanjo. Dia nanao sikina izy mivady. Dia mazava ho azy fa zany sikina zany araka ny teneniko teo be dia be ny farotra miseho sy mitakony. Fa inona ny zavatra traka rehefa tonga amin'izay Andriamanitra? Rehefa tonga amin'izay zany Andriamanitra dia niteny izy aiza moa ny atsony teo moa izy mivady dia zareo ny afony. Izay mihitsy ny tena Andriamanitra hoe sitrika izy satria matahotra an'Andriamanitra zany zareo hoe tena ho bedy izay androany. Inona ny zavatra tsy ho ataonay androany sy ny sisa. Dia vakitsika ange ilay tenin'Andriamanitra dia rehefa tonga amin'izay Andriamanitra dia nanontany izy. Ozy izy andininy fahavalo sady mamaky ilay teny ihany ahako andininy fahavalo ary nandreany Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva. Genesis toko fahatelo io rehefa ho hariva. Nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vady niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra ka nanao tao anaty hazo tamin'ny saha. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an'ilay lehilahy ka nanao tamin'ny hoe aiza moa ianao? Dia hoy izy nandre ianao. Zavatra tao amin'ny saha dia natahotra satria mitanjaka ka dia niery. Ary hoy zany Andriamanitra, iza moa nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinananao fa ny hazo izay nandrarako anao tsy nihinananao. Dia hoy ilay lehilahy, ny vehivavy izay nomenao ao namako izy nanome any voankazo ka dia nihinana. Io koa zany mbola fampianarana anankiray resaka fifanomezan-tsiny foana tsy manaiky diso. Hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny rahavehivavy, ino izao nataonao izao manontany Eva? Dia hoy rahavehivavy, nomena anako ny navita ka dia nihinana. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria nanao izany ianao dia voaozina moa no menarana teo. Dia voaozina ihany koa teo zany nitafiditra ny oziny, nitafiditra ho ny ozina koa i Eva tao anatin'izay. Dia andininy faha-raika amby roapolo avy hatrany ary. Genesis toko fahatelo andininy faha-raika amby roapolo. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho any Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Io zany no jerentsika akanjo hoditra. Tamin'ny voalohany tena Andriamanitra tena nanao sikina izy mivady. Fa teto amin'izay zany Andriamanitra nanao akanjo hoditra. Amin'Andriamanitra zany atao hoe akanjo dia zavatra feno tsara, tsy sikina. Samy hafa mihitsy zany ny sikina sy ny akanjo. Ka rehefa nanjaitra akanjo hoditra zany Andriamanitra dia feno mazava tsara fa tsy mitovy amin'ilay sikina teo tsony. Feno tsara, takona tsara ny fitanjahana satria ilay fitanjahana no namenatra an'izy mivady. Dia takona tsara mihitsy ny fitanjahana rehetrarehetra teto satria Andriamanitra no nanao an'ilay akanjo hoditra. Ray izay. Fa no manarakaraka an'izany ny Baiboly dia milaza fa akanjo hoditra no natao. Ahoana moa ny fomba azahoana hoditra?
tsy maintsy namono zanak'ondry zany Andriamanitra teto, namono ondry Andriamanitra nanendaka ny odiny iny a, zay vao nanamboatra akanjo an'izy mivady. Ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rahalatsaka. Teto zany Andriamanitra dia efa nanomboka marina izay ten'Andriamanitra zay hoe namono zanak'ondry izy, nandatsaka raha izy a, mba namelana na ahafahana namela ny fahotany Adamaseko. Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy rehefa tonga Andriamanitra dia nandatsaka raha izy a, dia namela heloka izy a, dia nampitafy an'ilay izy mivady amin'izay tamina akanjo. Dia ohatr'izay koa tsika rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika Jesosy, rehefa nandray an' Jesosy tsika, nandray ny ra an' Jesosy tsika, Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nanaisotra ny fahotany izao tontolo izao, tahaka an'io zanak'ondry izay nivonon'Andriamanitra nanalana an'ilay akanjon'izy mivady io. Dia tonga Jesosy nanaisotra ny fahotany izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny rany. Noho izany zany ny olona rehetra zany rehefa nandray an'ilay ra an' Jesosy zany ny olona nandray an' Jesosy, dia ny dikan'izay zany ao aorianan'izay tokony manana fitafiana mendrika zany ilay olona. Mazava be mantsy io, manana fitafiana motrina, miala daholo ny sikina rehetrarehetra sy ny fibridanana sy ny fitanjahana rehetrarehetra teo alohan'ny fotoana nandraisana an' Jesosy. Fa ao aorianan'ny fotoana nandraisana an' Jesosy zany dia mipetraka tsara amin'izay a, tsisy mitanjatanjaka intsony, tsisy mibridandridana intsony, satria izay a le vokatra le fandraisana le rahan'i Kristy. Dia ny ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy manao hoe hitafio Kristy, aoka hitafy an'i Kristy ianareo. Ka zany mitafy an'i Kristy zany re tompoko, dia tsy olona mitanjaka zany, tsy olona manao slim zany, tsy olona manao pataloha finjofinjo be, mifariparitra be ny vatana dia hita daholo ny mombanao rehetrarehetra, tsy zany. Ny olona nandray ny ra an' Jesosy, fantariny Andriamanitra hivavahanao manomboka androany. Ndao tsika hitombo amin'ny fahamasinana. Za zany androany tena te-hampirisika anareo rehetrarehetra mihitsy aza manao référence olona ianao ao fanompoana ao an'Andriamanitra. Fa raha hijery olona tsika hanompo an'Andriamanitra hoe koianina ve zany, tsika eto tsy mitsara, tsy mitsara nizaniza, fa kosa mampianatra tsika. Tsika zany tsy mitsara hoe krianina ve zany dia tonga any an-dalana sa tsy tonga any an-dalana, tsy fantatro zany ry havana malalaka. Za tsy afaka mamaly anao zany hoe kianina nge hoanina ianina tsoany, tsy anjarako ny mamaly an'izany, fa kosa ny anjarako dia ny mampianatra anao, ny anjarako dia ny mitarika anao any amin'ny fahamasinana bebe kokoa. Araka amin'ny teniko tany amboloha manao hoe andao tsika aleo mankatoa bebe kokoa, toy izay manamaivana bebe kokoa, ary sanatria ka reny ny zavatra maivantsika reny no mahatonga atsika very. Zany le tena miteny aminao hoe ozy izy ny olona tsy mijery ivelany Andriamanitra. Eny ary raisina hoe tsy mijery ivelany ary Andriamanitra eny, fa zao tsika ve raha vavy malala, raha manao andreny fitafy miboridana reny tsika, na fitafy mifinjofinjo be reny tsika, na hita daholo ny faritry ny vatantsika, dia misy olona nge any ananana tafitoina mahita anao e. Misy ny olombelona nge dia misy filana e. Dia ianao zany ohatra hoe andeha hivavaka ianao na andeha niantsena ianao ka hita daholo ny vatanao ray manontolo, ka misy olona eny lehilahy ray fotsiny ohatra tafitoina amin'ny fomba fitafinao. Dia Andriamanitra ve dia ho faly hiteny ve ianao manao hoe aka ianao nge Andriamanitra tsy mijery ivelany fa mijery ny anatin'ny foko e. Za tena miteny aminao fa tsy afabela amin'izany ianao raha vady a, tsy afabela satria maniny no ianao natafitohana n'iny olona iny a, dia rehefa tafitohana iny olona iny a, dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe loza n'izay nahatonga ny fatafitohinana. Zany hoe misy loza miantona zany eo aminao raha sanatria ka noho ny fitafinao no natafitohina lehilahy teny an-dalana teny, na indrindra tany anatin'ny fiangonana, na tany anatina fikambanana sy ny sisa sy ny sisa. Sa zany tena teteny aminao ndao re tafio Kristy a, tsy mahafaty antoka atsika mihitsy n'izany. Andao tsika hiova, andao tsika tena hitombo amin'ny fahamasinana, fa zany mahafahantsika mandova fiainana mandrakizay. Mahereza daholo nareo rehetrarehetra, raha mbola tsy resy lahatra ianao androany a, mety ozy izy ianao hoe ka za aloha mbola tsy resy lahatra amin'izany, dia zao fotsiny any angatao ny fanamasina. Teneno ny fanamasina, za zao dia olona tsy resy lahatra tamin'izany a, olona tena mpanisy adihevitra tsy misy ohatranahy raha nanisy adihevitra tamin'izany tany amin'ny 10 taona lasa. Tsy nisy nalaitra anahako, za zao ny tena olona tena tsaika tsy azo nizaniza tamin'izany, tena tsy azo nizaniza mihitsy moa zany ny tena marina e. Fa ny fanamasina no nahazo aho, ny baiboly no nahazo anahy, satria fa mangin'ny fanamasina na le izy hoe
miova ianao a raha tena ho any an-danitra ianao dia miova amin'ny fomba fitafinao fa hitanao mihitsy hoe tena ny avy ao anatin'ny fonao no mivoaka eny ivelany raha masina ny fonao manam-pahamasinana anatinao any miezaka ianao tsika rehetra dia tsy misy masina tsisy marina fa miezaka kosa nefitsika hanana an'izay fahamasinana sy fahamarinana izay fa ny ao anatin'ny fonao dia tokony ho hita eny ivelany zany raha manam-pahamasinana ao anatin'ny fonao a dia avo eny ivelany fa manam-pahamasinana ianao aoka koa nefa tsy ny ivelany no mahamaiky tsika koa nefa tsy maiky amin'ny eny ivelany ka hoe hodioviko aingana ny ivelany a tsara no manadio ny ivelany fa ny ao anatin'ny fonao koa amboary miaraka amin'izay zany hoe sady tsara ny ao anatinao no tsara ny ety ivelany a zay a no ankasitrahan'Andriamanitra mino fa voarainao izay fampianarana izay aoriana indray tsika dia hanao fampianarana hafa indray a maka baiboly foana moa antsika afaka mametraka fanontaniana reo a mahakasika an'izay zavatra nianarantsika teo zay a tsy atao hors sujet fa mahakasika an'izay raha misy tsy nazahana na misy fanazavana tianao angatahana dia afaka manontany ianao a dia valiko a aty amin'ny ANP mirary soantsika rehetra ary a voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany mahereza daholo na rehetrarehetra mino a ho tonga any an-danitra raha toka mitombo hifampitantana ho any amin'ny fiainana mandrakizay voninahitra ho an'i Jesosy a tia anareo Jesosy tia antsika Jesosy a zahay koa tena tia be anareo a matoa mizara n'izany zavatra izany ho anareo dia mankasitraka antsika rehetra ary tokoa mandra-piona